Anio alarobia 15 Mey 2024 andro fahatelo amin'ny herinandro ny fanahy masina. Mbola hibanjinana ny loha hevitra hoe mpampahery ny fanahy masina. Anio dia ny jauna 9/17 A fa raha tonga amin'ny fanahy famarinana dia izy no hitaridalanareo ho amin'ny marina rehetra. Io no iarahantsika mandinika. Ny fotoanandroany ry havana dia fandrombona ny tsantan'ny fitiavana sy ny sampatia, ary ny hitondra ny afatr'Andriamanitra dia Andriamatoa Ravalison mpitandrina avy ao amin'ny FJK Makady Fotsy miarahaba azy amin'ny anaran'ny Tompo isika. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voaantso no masina, ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hitsangana isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo. Salamo enina amin'ny 150 ka hatramin'ny 120. Arahana hira 410 andiny voalohany 2 ary ny 7. Vita ny vavaka vao nipetraka ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy, avy jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana ety an-tany. Mamitsaratra ady hatramin'ny farantany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefiny izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsahara ao aoka mifantatrareo fa izao no Andriamanitra. Ombina mivavaka isika ry havana. Andriamanitra hainay io, ianao tokoa ny Andriamanitra ary fahazavan'izao tontolo izao. Avy midera sy mankalaza anao izahay, mpanomponao. Andriamanitra eny, misaotra anao izahay natratra ity alarobia izay ankalazainay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao. Azahoanay midera anao amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Ahoana tokoa moa izay Andriamanitra no tsy atsiaro ary hanome voninahitra anao. Mbola velatra mpamonjena izahay mahatratra ity
andro anio ity. Tena tsy takatra ny sainay ny alehibe ny fahasoavanao Andriamanitro, ka nytantananao anay sy ny arovanao anay na dia kely sy bitika aza izahay. Mpamindra fo anao Andriamanitro, ka indreto izahay mangataka hamelo anao ny elokay. Misaotra anao izahay, raisinay amin'ny finoana ny famelan-kelika izay atolotra ho anay noho ny amin'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ankehitriny dia mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba harotsaka ao aminay, azahoanay manatanteraka, antsakany sy andavany ity fanompoam-pivavahana ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray ry havana nahatratra izao andro fahatelo anarahantsika ny herinandro masina izao, herinandro fanahy masina, dia miara-miombom-bavaka amintsika eto ihany koa ny mpitandrina Ravalson mivady miaraka amin'ny zanany izay hitondra amintsika ny hafatra Andriamanitra. Dia faly miara-abanao izay pastora sy ny vady amanjara koa angatahana izy ireo hitsangana. Reo arinindreo zareo. Dia mirary soanareo zay dia ny tompon'ny fiadanana ny hanafieranareo ny amin'ny asa fanompoana izay tanterahanareo, dia izy ampitombo ao anatinareo ihany koa ny fiadanana mandrakariva. Mahirezana indrindra tompoko. Izao dia hitsangana ny ankizy tanora anatanteraka ny hira 570 ny andininy voalohany. Iombona amin'ny vavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy fa amin'izao raha sy fotoana izao dia mbola omenao anjara indray amin'ny teninao zahay. Tario lalana amin'ny alalan'ilay fanahinao masina izay efa nampitoerinao anatinay ary izay ankizy tanora. Ahaizanay mahatakatra indray izay tianao anehoana ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay sy tianao indray hivelomanay amin'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hivavahanay toy izany. Amen. Mazaho toerana ianareo. Ny soratra masina izay angalana fampianarana ho antsika dia izay hitantsika ao amin'ny epistily Filipianina toko voalohany ny andininy faraka amby 20 tapany voalohany. Filipianina toko voalohany ny andininy faraka amby 20 tapany voalohany. Rehefa samy nahita isika dia andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany manao hoe fa Kristy no antony ahavelomako. Ahoana ilay soratra masina? Iza zao tamintsika no mba efa nanontany hoe fa inona marina raha ny antony ahavelomako e? Efa mba nisy nanontany an'izany ve sa hoe miaina fotsiny? Fa tsy fantatra koa hoe inona raha ilay antony ahavelomako? Dia androany dia afaka manontany an'izany isika iza marina no antony ahavelomako na hoe inona marina raha ny antony ahavelomako. Dia anjarantsika tsirairay no mametraka izany fanontaniana izany sy mamaly an'izany. Fa ny olona tsirairay io dia samy manana izay very no antony ahavelomany. Misy ohatra hoe ny vadiny no antony ahavelomany, na hoe ny zanany, na hoe vola aman-karenany, na hoe tsy fantatra. Fa ny tsirairay avy dia samy manana izay very no antony ahavelomany. Fa i Paul eto dia miteny hoe fa Kristy no antony ahavelomako. Rehefa misy olona le mifankaty be reny dia ozy izy tsy afaka miaina tsy misy anao mihitsy. Iza zany no hiveloman'ilay olona? Le olon-tiany. Dia nefa avy eo misaraka zareo dia mbola velona ihany kay izy. Fa eto dia ny soratra masina miteny hoe fa Kristy no antony ahavelomako. Dia tao amin'izany soratra masina izany ihany koa isika ankizy tanora rehetra mba hasahy hilaza hoe Kristy no antony ahavelomako. Fa rehefa Kristy no antony ahavelomantsika dia izy no mitarika antsika, izy no mibaiko antsika,
izy no ivelomantsika ny zavatra rehetrarehetra ataontsika zany dia tsy misy afaka ilantsika amin'izany Jesosy Kristy izany. Ninona ataontsika naiza le atsika dia eo foany Kristy, fa tsy misy hoe rehefa andeha hianatra dia aloha ianao Jesosy mijanona kely eo fa aloha za rery mandeha, fa rehefa hoe Kristy ny antony havelomanao dia amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao na amin'ny zavatra teneninao dia Kristy no mibaiko anao, Kristy no mitarika anao. Dia izany no hitaomana antsika ankizy tanora hoe aleo mba Kristy no antony havelomantsika sa ahoana? Fa io Kristy io tsy mba mandiso fanantenana izany io manome fiainana be dia be ho antsika io. Dia hosahy isika manomboka izao iteny hoe fa Kristy no antony havelomako. Andeha ho averintsika anie ilay soratra masina fa Kristy no antony havelomako. Aiza no ahitantsika izany andiny soratra masina izany? Averintsika indray mandeha arany miaraka amin'ny toko sy andinina. Amen. Hivavaka isika. Jesosy indreto izay ankizy tanora manolo tena ho anao, dia mba hoenao tokoa anie no antony havelomanay, ka naiza toerana misy anay, ninona zavatra ataonay dia hoekenay ny herinao sy ny fahefanao andidy sy anapaka ny fiainanay. Dia tehirizao aminay mandrakariva izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mialohan'ny hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra izay hitarika antsika mivavaka sy ny vaky teny, dia ho tanterahantsika ny hira fa 7:10 sy 900 ny andininy fahaefatra. 7:10 sy 900 ny andininy fahaefatra. Hiaraka hivavaka isika ry Andriamanitra ranay eo, ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra anao izahay fa mbola afaka mandre ny teninao izay tenin'ny fiainana. Ankehitriny izahay dia mangataka amin'ny fanahinao masina mba hitari-dalana amin'ny mpamaky ny teny. Aminy ihany koa ny fon'ny mpiaino ka ho tahalonaka aniriny teninao ny fonay. Ny fanahinao masina anendriny lehilahy mpanomponao ka ny tena sitraponao irery no ambarany. Ny fanahy masina ny ampaheranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hiaraka hamaky ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny tantara voalohany, toko faha 12, andiny faha 9 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy tamin'ny tanànan'i Benjamina sy Joda nakany amin'ny Davida tany amin'ny fiarovana. Ary Davida nivoaka hitsena azy ka niteny taminy hoe, raha fihavanana no hiavianareo atsy amiko hanampy ahy, dia hikamana isika. Fa raha hamadika ahy kosa ianareo ho azy ny fahavaloko, nefa tsy mba nanao ankerin'ny tanako
dia Andriamanitra ny razantsika no hijery sy amaly izany. Ary Amasay, lehibe ny mpanafika malaza, dia nampitenena amin'ny fanahy hoe: anao izahay, ry Davido, fa miandany aminao, ry zanaky Jese. Fiadanana, eny, fiadanana ny e ho anao, ary fiadanana ny e ho any amin'ny manampy anao. Fa Andriamanitra ao no manampy anao. Dia niraisin'i Davida ireo ka notendreny ho mpifeny miaramila. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 9 andiny 12 ka hatramin'ny 20. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko 1 andiny 12 ka hatramin'ny 19. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy amin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy, fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanandray dia ahy avokoa, koa izany no nilazaiko fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy ahita ahy intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ahy ianareo. Ary ny mpampianany sasany resaka hoe: inona izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ahy ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ahy ianareo. Ary satria mankany amin'iray aho, ary ho koa ireo. Inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy. Ary tiako fantatrareo, ry rahalahy, fa izay zavatra nanjo ahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa. Ka ao amin'ny Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambina andrina rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Ary ny ankabeazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny Tompo noho ny fifatorako, ka miasa isay kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra. Fialonana sy fifandirana aza no hitorian'ny sasany an'i Kristy, ary fifaliana kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpanafy ny filazantsara ao. Fifampiandaniana kosa no hitorian'ny sasany an'i Kristy, fa tsy mba fo madio, ka mihevitra amin'ny fahorinan'ny fifatorako. Ahoana ary no izy, afa-tsy izao? Amin'ny atao rehetra, na amin'ny fiatsaram-belatsia, na amin'ny marina, dia Kristy ny toriana. Ary mifaly amin'izany aho. Eny, mbola hifaly aho. Fa fantatro fa ho tonga famonjena ahy izany, noho ny fangatahanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy. Araka ny afatratry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy azo henatra aho, na amin'inona na amin'inona, fa amin'ny fahasahiana rehetra, tahaka ny amin'ny mandrakariva. Dia ankehitriny koa no ankalazan'i Kristy ao amin'ny tenako, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy ny antony hahavelomako, ary ny fahafatesana no ahazoko tombony. Kanefa raha ny ho velona amin'ny nofo no ahavokarany asako, dia tsy hitako izay hovidiako. Fa sanganehany eo lenalenan'izy roa aho, maniry alaka ho amin'ny Kristy. Satria tsara lavitra izany, kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Ary satria matoky izany aho, dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho, ahazahoanareo fandrosoana sy fifaliana ny nafonareo, mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravoanareo amin'ny Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Ray masina, manamasinana fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen.
ho fiomanana amin'ny afatr'Andriamanitra dia ataontsika ny hira fanampiny fahaefatra, andiny faharoa sy fahatelo. Petraka isika revana hifavaka isika. Andriamanitra tomponay eo amin'ity takarivany alarobia ao anatin'izao herinandro fanamasina izao, tafavory eto an-tranonao izay ary tonga amin'ny fotoana andrenesana ny afatry ny teninao. Ampangino ny feo rehetra tompo ary ampifantoy izay azahoanay mamitiaina ary mivelona ny teninao. Misaotra tompo amin'ny anaranao nangatana izany. Amen. Revana malala amin'ny fifaliana no hiara-banantsika mpianakavy ny finoana raha miaona fanaritava isika. Faly indrindra izay telo mianaka tonga amin'ny fanaritava aminareo ary maneho fisaorana fakasitrana ihany koa ny amin'ny fiarah-miasa fa amin'ity ora sy fotoana ity ny mpitandrina eto aminareo koa dia aina amin'ny fiangonana Akady Fotsy ankehitriny manatanteraka ny fitondra. Mariky ny fiarah-miasa zany ary isaorana antsika rehetra no ny fifaneketsika zany fiarah-miasa zany. Riavana malala ho aminao aneny tompo miditra amin'ity alarobia ao anatin'izao herinandro fanamasina izao tsika izay hitaomana antsika miaraka amin'ny Jesosy koa sy mpianatra manomana ilay Pentekosta atongava amin'ny fanamasina. Ary izay indrindra no hipandrina antsika ny amin'izay afatra ampitaina amin'ity an'ity dia ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fa 7 toko fa 9 ny 7 homantsy ny teny amin'ny anaran'ny tompo fa raha tonga ny fanahin'ny famarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa raha tonga ny fanahin'ny famarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Jesosy ry havana dia natsiaro ny fahorian'ny mpianatra
ary fantany alahelo-ndreo amin'izao fanomanany hiakatra ho any an-danitra izao. Andao ny mpianatra Jesosy fa vita ny asa nandrana azy teto, anotatitra eo anatrehan'ndrainy izy ny fahavitany asa mahatompo nandrana azy tety. Tena asa mahatompo nataon'i Jesosy teto an-tany. Raha vao miresaka tompo isika ry havana dia ny zavatra anankiray tsaroana ao anatin'izany dia izao. Tamin'ny fotoan'andro rehefa manam-bola ny olona dia afaka mividy andevo izy, afaka mividy mpanompo izay hanompo azy ao anatin'ny tokantranony, hanampy azy eo amin'ny fiainana. Ary Jesosy koa dia tena tompo satria nividy tamin'ny rany antsika olombelona sy ny fiangonatra. Ary zay mahatompo azy ry havana satria ny fidianany atsika dia ny atonga atsika ho mpanompony. Fa mahafa an Jesosy ilay asa mahampanompo azy dia novidiny tamin'ny rany isika, fa saingy kosa ilay fifidianany atsika dia novidina mba ho afahatra, mba ho vonjena, mba ho avotana ary mba anana fiainana ao aminy. Ary izay asa fanavotana nataon'ny tompo zany dia tsinona ry havana fa asa ny taterahany tety ambony tany, fa isika rehetra dia nantsono ho mpanompony ary anana ny fahefana feno isika satria azy. Ary izay asa mahampanompo ny taterahany tompo zay, mahatompo azy zay, rehefa vita tety ambony tany dia akatra ho any an-danitra izy. Ary io fiakarany ho any an-danitra io no ambarany fandrahana ny fanamasina ety amintsika. Ary io no enton'ny tompo hanatrehana antsika fiangonana indray ka ilay fidinany amin'ny alalan'ny fanamasina no ampanantenainy eto ho an'ny mpianatra. Mafitany tompo mantsy ry havana ilay trangan-javatra lalova amin'ny mpianatra tamin'ny fahafatesany, ary mafitany mpianatra ny fiatrehana iny fahafatesany tompo iny. Ka raha mampio manandreto mpianatra reto izy fa andao azy indray ka hiakatra any an-danitra dia fantany ny alahelo-ndreo. Ary zay no mahatonga azy teny amin'ny 10:12 hoe mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Io zavatra fitantarana ny lalana tsy maintsy andehanany handaozany mpianatra io no fantatr' Jesosy fa mafy ho an'reto mpianatra eto. Ary zay no hanomezany toky ho amin'ny mpianatra eto fa raha andeha izy dia mahatsara mpianatra ny fandehanany, fa raha tsy andeha izy dia tsy ho tonga lay mpananatra izay nampanantenainy. Ka io fiakarany Jesosy ho any an-danitra io no ambarany eto fa ho avy lay fanahy ny fahamarinana. Fa raha ho avy ny fanahy ny fahamarinana ho Jesosy dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Ao anatin'izao fanomanana hitsenantsika ny fiaviany tompo zao ary amin'ny alalan'ny fanamasina ry havana dia misy afatra anakorongeza be tiany tompo ampanantenaina ho antsika. Ary io fampanantenana lehibe io dia ny fanamasina zay rahany ho tonga eto amintsika. Ny afatra voalohany nomenanao ry havako dia ty: ilay fanahy masina irahan'Andriamanitra dia fanahy ny fahamarinana. Iny izy teo? Ilay fanahy zay irahan'Andriamanitra dia fanahy ny fahamarinana. Izany no ambarany tompo eto fa raha tonga lay fanan'Andriamanitra zay rahany dia io fanahy ny fahamarinana io nampanantenainy tompo izay rahany ety ambony tany, izay marika anankiray anatrehan'Andriamanitra antsika fiangonana. Misy eo amin'ny endrika maro mantsy ny tompo dia izy lay niseho amin'ny maray azy ka lay ray mampiahy, ray mikarakara, ray pahary, ray tompo ny zavatra rehetra, ary ray mamelona sy manome fiainana ho atsika. Izay ny endrika nisehony tany am-piandohana dia ilay maray azy. Fa rehefa avy eo nalota isika, namonjy atsika tamin'ny fomba maro samy hafa Andriamanitra, ary dia tonga indray izy
tamin'ny alalan'i jesosy kristy dia izy ilay teny tonga nofo ka nonona niara-ny aina tamintsika dia jesosy kristy nentin'andriamanitra nanehoany ny fanatrehany atsika mba hamonjy hanafaka ary hanavitra antsika fa rehefa vita ny asan'i jesosy dia zao nampanantenain'izao indray fa hiakatra ho any an-danitra izy ary mifanirahany ny fanamasina indray io no anatrehany antsika io fanamasina irahan'andriamanitra io ilay fanahiny ny fahamarinana ry havana malala ilay fanahy zay indrahan'ny tompo ary dia tsy inona koa ry havana fa nampanantenainy tompo zany fa tsy maintsy tonga ary io jesosy kristy io ilay niakatra tany an-danitra no naniraka indray ny fanamasina tonga teto amintsika ny fanamasina zay ambary eto fa mariky ny fanatrehan'andriamanitra atsika fiangonana andriamanitra manolo tena ho atsika indray amin'ny alala ny fanamasina ary fanomezana sarobidy avy amin'andriamanitra zany fanamasina omeny antsika zany io fanamasina io ry havako lay irak'andriamanitra tonga indray eto amintsika lay fanahany famarinana o jesosy eto ny atao hoe famarinana raha voambolana fototra nandika anazy zay fanamasina irahany tompo ety amintsika dia lay fanahy famarinana io lay antsoina hoe aletea io fanamasina io lay naneho'ny tompony tenany fa anohony asa zay fa natongo jesosy tety ambony tany zay nanambarany jesosy fa izy lay fahamarinana ary zay fahamarinan'andriamanitra zay no asa ihany koa aneho'ny tompony fanatrehany miaraka amintsika fiangonana ny atao hoe fahamarinana dia mampiariary ny dikany mampianjaanja ny dikany ary manala voaly manala sarona manala fisalobonana rehetra mba hafantaratsika alalantsika ny marina rehetra momba an'andriamanitra ka ilay fanamasina fahamarinana no entina indray mampiariary lay tena maizy azy an'andriamanitra tena asa fanoizana zay fa nataon'i jesosy tety ambony tany zany ny ampahafantatra atsika ny marina rehetra momba an'andriamanitra ka zay rehetra asa ataony fanamasina io dia asa hanehoany lay maizy azy an'andriamanitra dia lay fitiavan'andriamanitra atsika lay fahafenony fitiavan'andriamanitra atsika lay herin'andriamanitra lay voninahitr'andriamanitra lay fahatsaran'andriamanitra lay fahambonian'andriamanitra zay maizy azy zay n'andriamanitra zay no ariary amin'ny alalany asa ny fanamasina zay manatrika itsika indray ankehitriny ao amin'ny fanamasina ry havana no aneho'ny tompo lay tena fitiavan'andriamanitra atsika ka ny asa rehetra nataon'i jesosy ilay entina mampahery lay amonjenatsika lay anafahanatsika lay andriamanitra miniditra antsehitra eo amin'ny fiainatsika lay andriamanitra zay te amonjy atsika zany ery nanehoan'andriamanitra ny maizy zany no ariary amin'ty asa amin'ny fanamasina tonga ifanatrika sy ifampitantana amintsika ity ry havana malala ary zay maizy azy zay an'andriamanitra izay no asehon'andriamanitra amin'ny alala mifanahana zay anatrehany atsika indray amin'ny alalanyity fanamasina ity io fanamasina io no afaka ampahery atsika io fanamasina io no ampijoro atsika ary io fanamasina io no afahantsika mahajoro vavolombelona afaka aneo zany maizy azy an'andriamanitra izany fa raha tonga zany fanahany fahamarinana izany io ry havako no ampanantenainy tompo fa ho tonga hiaraka amintsika indray hanehoan'andriamanitra ny fanatrehany amintsika io fanamasina io miara iaina ary toetra ao anatitsika ry havana zay afahantsika mijoro ho tena vavolombelona matoky ary afahantsika manehoa zany fahatsaran'andriamanitra zany eo amin'ny fiainatsika isika fiangonana no ajoron'andriamanitra amin'izao tontolo zao ry havana isika indray no entin'andriamanitra hanehoana zany asa ny fanan'andriamanitra zany ka ny asa taterahantsika fiangonana dia ampiseho ampiariary ampafantatra izao tontolo zao hatoky ino an'andriamanitra zay efa niantso ny fidy atsika isika fiangonana no atao hoe vavolombelona ny atao hoe vavolombelona ry havana dia hery ajoron'andriamanitra eto anivon'izao tontolo zao ary isika no vavolombelona entin'andriamanitra maneho ny fitiavana ary isika no anehoan'andriamanitra lay maizy azy tanteraka mba ampiratana mason'izao tontolo zao fa mahery lay andriamanitra
zay efa niantso antsika. Zay ilay mahavavolombelona atsika, ary io fanahy ny fahamarinana io no hiasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy ahafahantsika maneho zany maizy azy ka inon'ny olona ary itokin'ny olona an'Andriamanitra lay efa niantso ny fidy antsika. Ry havana malala, ny fanahy rany tompo ary lay fanahy masina zay rany anatrika atsika dia fanahy ny fahamarinana. Fa ny afatra faharoa dia ny hoe irahana anao inona zany fanahy fahamarinana zany, inona ny tian'Andriamanitra atongavana ka anehoan'ny heriny ary ny asa ho tanterahany raha tonga lay fanahy fahamarinana. Ary zay ny idirantsika amin'ny afatra faharoa ry havana, ny fanahy masina irahan'Andriamanitra ihany koa dia fanahy hitari-dalana atsika ho amin'ny marina rehetra. Ny fanahy irahan'Andriamanitra dia fanahy manina izy teo hitari-dalana atsika ho amin'ny marina rehetra. Ambaran'i Jesosy ry havana fa lay fanahy masina irahany dia fanahy hitari-dalana atsika, tena mpitarika, tena hiara-dalana, tena hiaraka iaina, tena iombona fiainana amintsika ary tena hiaraka amintsika. Zany hoe io fanahy masin'Andriamanitra io no ampomban'Andriamanitra atsika mba hitari-dalana atsika ahafantatra lay tena marina rehetra. Ny fanahy masina izay tsy hoe irahana aniaraka amintsika fotsiny fa tena fanahy izay hitarika antsika, tena ahafahantsika manatanteraka mijoro, manatanteraka ny asan'Andriamanitra ry havana. Fanahy tena mitarika ny diatsika, fanahy fahazavana, fanilo, itsilo ary hitondra fahazavana ny amin'izay lalaka izorantsika. Izay le antsoina hoe parakleto, ilay fanahy masina dia mampianatra ary io no manolotsaina antsika ary mampafantatra antsika ny amin'izay tokony ho ataontsika sy lalaka izorantsika, ny amin'izay andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Zay le fanahy tena mitari-dalana, fanahy hitarika antsika, fanahy zay hiaraka hiasa amintsika ary fanahy tsy mamela antsika anderery amin'ny asa andrasan'Andriamanitra amintsika fiangonana, fa raha lasa ny tompo dia tadidio ry havako fa namela asa mission hiraka amintsika izy. Ary ny fanahy masin'Andriamanitra io no hiara-dalana amintsika atanteraka ny hiraka sy ny asa andrasan'Andriamanitra amintsika. Ao anatin'ny fanavaozantsika ry havana zao, ary ao anatin'izany ny fiangonana rehetra tadidio fa misy vokatra andrasan'Andriamanitra amintsika. Raha vao miresaka hoe pentekostsika ry havana, fa izany no manantsika ao anatin'izao herinandro ny fanahy masina izao, miandrandra ny fahatongavana amin'ny pentekosta isika. Ary zay ny antony dinidiniky Jesosy sy ny mpianatra ampaherezany andrety mpianatra rehetra dia anomana ny fiavian'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ry havana malala kristianina havana, ny asa zay andrasan'ny tompo amintsika, izay le hitarihan'ny tompo antsika raha vao miresaka hoe marina, izay tiany tompo hitarihana antsika mba halalantsika ny tena marina ry havana, dia atao hoe marina dia ray ihany ny marina Jesosy. Ka nefa antsika mamantatra lay marina hitarihan'ny tompo antsika dia lay amantatra lay sitrapon'Andriamanitra, lay hevitr'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra, lay programan'Andriamanitra, izay no andrasany amintsika ary zay fanompona hitondra antsika ho amin'izay tena marina, halala zay sitrapon'Andriamanitra zay, izay no hitarihana lay fanahy masina amintsika ry havana. Raha vao miresaka hoe pentekosta, ny contexte zany ry havako dia zao, ny pentekosta dia fotoana fanateram-bokatra ary andro firavoravona teo amin'ny jiosy zany tany am-piantohana, zay tokony ho tsarovana fa rehefa tonga ny pentekosta dia tsarona fitondrana vokatra hiakatra ny Jerosalema, hoentina ny satabokatra, atolotra entina ampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Fa ao anatin'izao pentekosta izao ry havana, izay hitarihany fanan'Andriamanitra antsika koa, indrindra ao anatin'ny fotoam-panavaozana, ny amin'izay ahafahantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra hitarihany dia ilay marina hitomana antsika dia misy vokatra andrasan'Andriamanitra amintsika fiangonana. Ary ny asan'ny fanahy masina no hitarika antsika ny amin'izay planin'Andriamanitra sy zay sitrapony hitarihany amintsika. Ka ilay vokatra ry havana zay andrasan'ny tompo dia ny ahatonga antsika rehetra amantatra hoe vokatra manahoana no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny vokatra ry havana andrasan'ny tompo
dia vokatra tsy fevokatra fotsiny hitaona amaro olona fa vokatra ara-kalitao no andrasan'Andriamanitra amintsika. Zay kalitao zay le sitrapon'Andriamanitra, zay lay vokatra tena ny tompo amintsika, tsy ny amaro fotsiny. Ao anatin'izao fotoam-panavozana izao dia petrapetraka daholo reo tompon'andraikitra rehetra mitondra ny sampana tanatin'ny fiangonana. Fa ino no andrasan'Andriamanitra amintsika? Inona lay marina tiany fanamasina hitariana antsika ry havana? Ary inona lay vokatra andrasana? Tadio fa tsy ny amaro ny isa fotsiny ao anatin'ny sampana na sampanasa na fikambanana misy antsika ry havana no kendren'Andriamanitra ho vokatra antenaina amintsika, fa vokatra ara-kalitao. Kalitao ambokatra ry havana dia ambarany tsara, zay lay ambara eto fa lay marina trandrahantsika, lay marina sitrapon'Andriamanitra, lay marina tiany tompo ho taterahantsika, lay marina hoentsika manatanteraka ka hitarian'Andriamanitra lalana amintsika. Dia misy vokatra ara-kalitao anankitelo zany vokatra zany raha ny filazantsara araka ny Jauna zay nanaovany fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampana. Misy vokatra andrasan'Andriamanitra amintsika fiangonana zay hoarina fa isika fiangonana dia tahaka ny sampana mirantsana amin'ilay tena voaloboka zay tsy iza fa Jesosy Kristy. Ka ilay vokatra andrasana dia tsy inona ry havana fa ny kalitao ambokatra zay antena ny tompo amintsika dia mpikambana vahoaka zay olona tarehintsika, zay sampana rehetra ho entsika tompon'andraikitra rehetra mba ho tena vokatra olona tena manaiky mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Ary zany tokony ezantsika kolokoloina fatratra ao anatin'ny sampana rehetra zay misy atsika, sampana manaiky mandray ary mino matoky ary manana ny Jesosy, manana firaisana tanteraka amin'Andriamanitra. Zany lay voandrasan'Andriamanitra amintsika, zany lay kalitao ambokatra antenaina antsika mpitatana rehetra amin'ny sampana, lay tompon'andraikitra voafidy anatenan'ny tompo asa ry havana. Mila vokatra ara-kalitao ny tompo dia ny atonga ny olona rehetra tariantsika tena hanompo ary anaiky hanana ny Jesosy tompo sy mpamonjy azy, ary tena vahoaka tena tokony ho tsarontsika hoe manaiky an'Andriamanitra ary mandray azy ho tompo. Zany le kalitao ambokatra andrasan'Andriamanitra amintsika, zay le marina tian'Andriamanitra hitariana hitomantsika ny olona rehetra ho amin'izay fanompona, ka hitoman'Andriamanitra hitariana iaraha-miasa amintsika ry havana, zay tsy miasa rery isika fa mikatsaka zany kalitao ambokatra hatonga ny olona tena ino handray an'Andriamanitra. Fa ny kalitao ambokatra andrasan'ny tompo koa zay marina andrasan'Andriamanitra hitariany fanan'Andriamanitra amintsika ry havana dia kalitao ambokatra zay tsy inona ry havana fa mpianatra na olona resy lahatra ihany koa amin'ny fahaizana mampiasa ny famezam-pahasoavana zay men'Andriamanitra azy hampandrosoana ny fiangonana. Zany le kalitao ambokatra andrasan'Andriamanitra amintsika, ary zay le vokatra tenainy tompo amintsika tompon'andraikitra rehetra ao anatin'izao fotoam-panavozana izao. Mila vokatra ara-kalitao ny tompo ry havana, ary zay le marina tokony trandrahantsika tsara, vokatra mpanompon'Andriamanitra zay tomintsika mba hanana fanahy fahafoizana ampiasa ny famezam-pahasoavana zay men'Andriamanitra azy. Ka rehefa tarin'ilay fanan'Andriamanitra isika dia ho resy lahatra sy anaiky, ary ny fanangonana ny vokatra izany no andrasan'ny tompo amintsika dia vokatra mpanompon'Andriamanitra rehetra tena mahay mampiasa ny famezam-pahasoavana. Zay no ambaran'ny tompo hoe raha miray amika anareo dia aefa, raha tsy miray amika anareo dia tsy aefa na inona na inona, fa ny firaisantsika amin'ny tompo no ahafahantsika mahay mamokatra ary isy vo mivaingana azo tsapahitanana rehefa manana firaisana amin'ny tompo isika. Vokatra andrasan'ny tompo dia naizantsika mampiasa zany famezam-pahasoavana men'Andriamanitra antsika zany. Fa ny kalitao ambokatra ry havana zay hitarehan'ny fanan'Andriamanitra antsika ka ahafantarantsika ilay tena marina hoe tsika makaiza zany tariky ny fanamasina zany, dia ny vokatra andrasan'ny tompo antsika dia ilay tarehintsika ao anatin'ny sampana asa fikambanana na ny fiangonana manontolo dia vokatra mahay mifankatia. Ary zany ry havako no andrasan'ny tompo, fifankatiavana zany no atenainy tompo amintsika. Zany vokatra ara-kalitao telo zany no atenainy tompo amintsika. Ry havana malala, tena andrasan'Andriamanitra amintsika zay hitarihan'ny fanan'Andriamanitra ary dia izao sy anao miezaka mandrakariva mampiombona mampiray
ary tena matoerana zany fifankatiavana tanteraka izany. Hoy ary ny tompo ankehitriny, mampiomana atsika fa ho avy ny fanahy masina ry havana. Ny fanahy masina zay raha ny tompo dia hafanahy ny famarinana. Io no hampianatra sy hampafantatra atsika lay maizy azy an'Andriamanitra, lay fanahy izay entin'Andriamanitra miasa maneho ny heriny sy ny fitiavany antsika, ary atsapatsika indray fa sarobidy loatra eo anaty an'Andriamanitra isika. Dia ny fanahy ny famarinana no hanehoana indray sy atsapatsika zany sarobidy sy ny fitiavan'Andriamanitra atsika zany. Lay fanahy masina iran'Andriamanitra ry havana dia fanahy itaridalana atsika ho amin'ny marina rehetra. Ka io fanahy masina io dia tsy mamela atsika irery fa miara-dalana, miara-miombinaina ary miaraka amintsika amin'ny asa rehetra zay tanterahana, ka hitarika atsika ho amin'ny marina, ka afahantsika mamokatra miasa manatanteraka hikatsaka zay tena marina dia ilay sitrapon'Andriamanitra handrahana sy taomany atsika. Ka rehefa miasa isika dia tokony hikatsaka hatrany fa misy vokatra andrasan'ny tompo amintsika ry havana. Dia vokatra tena ara-kalitao, ary zany ny tokony ho zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Dia mampahery atsika ny tompo ry havana amin'izao alarobia izao, meteza ho tarihy ny fanan'Andriamanitra isika, dia ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky hatanteraka amin'ny planin'Andriamanitra ary afaka hikatsaka lay marina izay kendren'Andriamanitra ho tanterahantsika. Dia ny tompany hitahiry atsika ambany fahasoavana ary amentsika ny hery rehetra ahatonga atsika ho mahatoky ny amin'izay efa nitsony ny fidianany atsika ry havana. Meteza ho tarihy ny fanan'Andriamanitra isika, dia izy omba atsika ampandraisa atsika hatrany farany. Amen. Ho ny afatry ny tompo, mahatsara anareo ny fialako Jesoa, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra. Fa raha tonga ny fanahy ny famarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, dia ho tanterahany tompo aminareo ny tsodrano ho tononona amin'ny anarany. Hitahy anareo ny tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo ny tompo ka amianareo ny fiadanany. Amen. Masina tukua Mampisantani tenu tavatsu Masina tukua rere tumpu Tiana yu masina Saida tena sifana Ka Fiana dani tratukua Usaka zinisa dinu simanu. Pedak sikya revana. Voninahitra ho amin'ny hafa indrindra ho an'Andriamanitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.